Matio 4:20. Ary Jesosy mbola niteny tamin'ny fanoharana hafa hoe, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka iray izay nanao fanasana noho ny amin'ny fampakaram-badiny zanan'ilay. Ary naniraka ny mpanompony izy hiantso izay efa nasaina mba hakao amin'ny fampakaram-bady, nefa tsy nety ho avy ireo. Dia naniraka mpanompo hafa indray izy ka niteny hoe, lazao amin'ireo izay efa nasaina hoe, indro efa vonona ny sakafo nomaniko, efa voavono ny ombiko sy ny nafaiko, ka efa vonona avokoa ny zavatra rehetra. Koa tongava amin'izay aty amin'ny fampakaram-bady ianareo. Nefa tsy nahoan'ireo akory izany, fa samy lasa nandeha izy, ny iray dia ho any amin'ny sahany, ny iray dia ho any amin'ny varony, ary ny sisa dia nisambotra ny mpanompony dia nisetrasetra taminy ka namono azy. Dia tezitra ilay mpanjaka ka naniraka ny miaramilany dia nandringana ireny mpamono olona ireny sady nandoro ny tanànany. Dia hoy izy tamin'ny mpanompony, efa vonona ny fampakaram-bady, fa ireo izay nasaina no tsy mendrika. Koa makanesa ianareo eny amin'ny sampanan-dalana, ary izay hitanareo dia asao ho ao amin'ny fampakaram-bady. Dia nandeha ho eny amin'ny lalana ireny mpanompo ireny ka namory izay rehetra hitany, na ny ratsy na ny tsara. Dia feno mpiara-misakafo ny fampakaram-bady. Noho efa niditra ny mpanjaka izahany mpiara-misakafo, dia nahita lehilahy iray izay tsy niakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Dia hoy izy taminy, ry Sakaiza, ahoana no idiranao eto, nefa ianao tsy manana ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady? Dia tsy nateny izy, ary hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony, afatory ny tongony aman-tanany, dia ario any amin'ny maizina any ivelany izy. Any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroanify, fa maro no antsoina nefa vitsy no fidiana. Ary tamin'izay dia lasa ny fariseo ka nikaondoha mba hamandrika azy amin'ny teniny. Koa naniraka ny mpianany mba amin'ny Herodiana ankeo aminy izy ireo ka niteny hoe, mpampianatra fantatray fa marina ianao ka mampianatra marina ny lalànan'Andriamanitra ary tsy miahiahy olona satria tsy mba mizaha tavan'olona ianao. Koa lazao aminay ary izay hevitrao, moa mety va ny mandoa vola etra ho an'i Kaisara sa tsia? Fa Jesosy nahalala ny faharatsiany ka hoy izy, nahoana no maka fanahy ahy ianareo, ry mpiatsara velatsia? Asehoy ahy ny vola fandoa amin'ny etra. Dia nitondrany denaria iray izy. Dia hoy Jesosy taminy, aniza ity sary sy soratra ity? Hoy ireo taminy, any Kaisara. Dia hoy Jesosy taminy, aloha avy ho any Kaisara ary izay any Kaisara, ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Ary gaga izy ireo no nare izany, dia nandao azy ka lasa nandeha. Tamin'io andro ihany dia nakeo amin'i Jesosy ny Sadoseo sasany izay nilaza fa tsy misy ny fitsanganana amin'ny maty, ka nanotany azy hoe, mpampianatra i Mosesy dia nilaza hoe, raha misy lehilahy maty momba dia aoka ny rahalainy hampakatra ny vadiny, ka hiteraka hamelomaso ny rahalainy. Koa nisy 7 rahalahy tetỳ aminay, ary napakabady ny zokiny dia maty. Ary satria tsy niteraka izy, dia navelany ho an'ny rahalainy ny vadiny. Ary toy izany koa ny 2 sy ny 3 hatramin'ny 7. Ary tao aorianan'izy rehetra dia maty koa ara-vehivavy. Koa amin'ny fitsanganany maty, ho vadiniza amin'izy 7 rahalahy moa ara-vehivavy, satria efa samy nanambady azy avokoa izy rehetra. Fa Jesosy namaly azy ireo hoe, mahadiso hevitra anareo ny tsy fahafantaranareo na ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra. Fa amin'ny fitsanganany maty dia tsy mba hisy olona hampakabady na avoaka hampakarina, fa ho tahaka ny anjely any an-danitra izy. Koa ny amin'ny fitsanganany maty moa mbola tsy novakinareo va ny teny nataon'Andriamanitra taminareo milaza hoe, izao no Andriamanitry Abrahama sy Andriamanitry Isaka
ary Andriamanitra Jakoba, Andriamanitra tsy any maty fa any velona. Ary ny vahoaka raha nandre izany dia talanjona tamin'ny fampianarany. Ny fariseo noho nandre fa angina teo anatrehan'i Jesosy ny Sadoseo dia nivory teo amin'ny toerana iray, ary ny iray tamin'ireo izay mpahay lalàna dia nanontany nakafanay azy hoe, mpampianatra ny didy manao ahoana moa no lehibe ao amin'ny lalàna? Dia hoy Jesosy taminy, tiava ny Tompo Andriamanitrao amin'ny fonao manontolo sy ny fanahinao manontolo. Izany no didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao, tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no iantona ny lalàna manontolo sy ny mpaminany. Ary rehefa tafavory ny fariseo dia nanontany azy ireo Jesosy hoe, ahoana ny hevitrareo ny amin'ny Kristy? Zanakiza moa izy? Dia hoy ireo taminy, zanaky Davida. Fa hoy Jesosy tamin'izy ireo, koa nahoana ary Davida amin'ny fanahy no miantso azy hoe Tompo, sady miteny hoe, ny Tompo nilaza tamin'ny Tompoko hoe, mipetraha eo ankavanako ambara-panaoko ny fahavalonao ho eo ambanin'ny tongotrao. Koa raha i Davida ary miantso azy hoe Tompo, ahoana no mahazanany azy? Dia tsy nisy nahavaly azy na dia teny iray akory aza, ary hatramin'izay andro izay dia tsy nisy say nanontany azy intsony. Amen.